atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Amin'ny fofeny fitiavagna no iarabanantsika rehetra izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjam-peo mampitambatra antsika ho iray ato anatin'ny diocèse. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana antsika eo ve jiaby tratran'izao sabotsy masigna izao izay andro ankalazantsika ny nitsanganan'ny Tompo teo agnivon'ny maty. Koa amin'izao sabotsy masigna izao dia vakiteny sivy no arosiny eglizy amintsika. Ndeo renesitsika ire vakiteny masigna arosiny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Vakiteny masina voalohany, boky Jenezy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Tsy nisendrika sady foana ny tany, niaizina no nanarona ny antsagna, ary ny fanan'Andriamanitra nisondenika tambonin'ny rano. Hoy Andriamanitra, misia ny mazava, dia nisy ny mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, nosarain'Andriamanitra ny mazava sy ny aizina, ka ny mazava nataony hoe andro ary ny maizina kosa alina. De nisy hariva ary nisy maraina, izay no andro voalohany. Hoy Andriamanitra, misia ny abakabaka eo anelanelan'ny rano, ary aoka izy ampisarika ny rano amin'ny rano. Dia nataon'Andriamanitra ny abakabaka, ka ny rano ambonin'ny abakabaka, dia nosarainy tamin'ny rano ambanin'ny abakabaka. Dia tanteraka izany. Nataon'Andriamanitra hoe lanitra ny abakabaka, ary nisy hariva sy nisy maraina, izay no andro faharoa. Hoy Andriamanitra, aoka iangona amin'ny fitoerana iray ny rano eo ambanin'ny lanitra, ka aoka iseho ny maina, dia tanteraka izany.
nataon'Andriamanitra hoe tany ny maina, ary nataony hoe ranomasina ny rano tafangona. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Dia hoy Andriamanitra, aoka ny tany aniry ahitra maitso, sy anana mamoa ary azo mamoa. Samy mamoa misy ny voany ao amin'ny araka ny karazany avy eny ambonin'ny tany. Dia tanteraka izany. Ary ny tany naniry ahitra maitso sy anana mamoa samy araka ny karazany avy, ary azo mamoa misy voany ao amin'ny samy araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Dia nisy ny hariva ary nisy ny maraina. Izany no andro fahatelo. Hoy Andriamanitra, misia fanazavana eo amin'ny habakabaky ny lanitra, mba ampisaraka ny andro sy ny alina. Ary aoka izy ho famantarana, ka anamarika ny fotoana sy ny andro ary ny taona. Ary aoka ho fanazavana eo amin'ny habakabaky ny lanitra anazava ny tany. Dia tanteraka izany. Nanao ny fanazavana roa lehibe Andriamanitra, ny lehibebe kokoa hitarika ny andro, ny kelikely kokoa hitarika ny alina. Ary nanao ny kintana koa. Napetrak'Andriamanitra eo amin'ny habakabaky ny lanitra ireo, anazava ny tany, hitarika ny andro sy ny alina, ampisaraka ny mazava sy ny maizina. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina. Izay no andro faefatra. Hoy Andriamanitra, aoka ny rano ho be zava-mananaina, mielotrelotra, ary aoka ny vorona anidina ambonin'ny tany eny amin'ny habakabaky ny lanitra. Dia noharian'Andriamanitra ny biby vaventy agnaty rano sy ny zava-mananaina mihetsiketsika rehetra. Mielotrelotra anatin'ny rano samby araka ny karazany avy. Mba amin'ny voromanidina manana elatra rehetra araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Dia nitsodrano anireo Andriamanitra nanao hoe, mitera maro sy mitomboa ary mamenoa ny ranomasina. Ary aoka ny vorona iamaro eo ambonin'ny tany. Dia nisy hariva ary nisy maraina. Izay no andro fahadimy. Hoy Andriamanitra, aoka ny tany amoaka zava-mananaina araka ny karazany avy. Dia ny biby fiompy, ny biby mikisaka sy ny biby ny tany, araka ny karazany avy. Dia tanteraka izany. Nataon'Andriamanitra ny biby ny tany araka ny karazany avy sy ny biby fiompy araka ny karazany avy, mba amin'izay rehetra mikisaka amin'ny tany araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Rehefa izany dia hoy Andriamanitra, andeha isika anao olona mitovy endrika amintsika, mifanahaka amintsika, ka aoka anjakana avokoa ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina, ny voromanidina eny amin'ny habakabaka, ny biby fiompy sy ny tany rehetra, ary ny biby mandady mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona mitovy endrika aminy, mitovy nahariany azy. Ary nataony lahy sy vavy izy ireo. Dia nitsodrano azy ireo Andriamanitra ka nanao taminy hoe, mitera maro, mitomboa sy mamenoa ny tany, ka mizaka azy. Ary anjakao ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina, ny voromanidina mba amin'ny biby rehetra mihetsiketsika ambonin'ny tany. Ary hoy Andriamanitra, indro omeko anareo ny anana mamoa rehetra eo ambonin'ny tany, mba amin'ny hazo rehetra misy voankazo manana ny voany ao aminy.
izany no atao fihinanareo. Fa oy ny bibiny tany mba amin'ny voromanidina sy zay rehetra mihetsiketsika eto ambonin'ny tany, ka manampofinaina ao aminy, dia ny zava-maitso rehetra no omeko ho fihinany. Dia tanteraka izany, ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ka tsara indrindra izany, ary nisy ny hariva izay no andro faheniny. Toy izany no nahavitan'ny lanitra sy ny tany mba amin'izay rehetra momba azy, ary tamin'ny andro fahafito dia efa vitan'Andriamanitra ny asa nataony, ka tamin'ny andro fahafito izy nitsahatra tamin'ny asa rehetra nataony. Izany ary ny tenin'ny Tompo. An'Andriamanitra ny lobe an'Andriamanitra ny asa an'Andriamanitra ny ely an'Andriamanitra ny voninahitra manakisa tsy misy fetra. An'Andriamanitra ny lobe an'Andriamanitra ny asa an'Andriamanitra ny ely an'Andriamanitra ny voninahitra manakisa tsy misy fetra. Nazory asa tanan'ny Tompo, salamy Tompo, iao sasanavisy mandrakizay. Ianareo lianjelin'Andriamanitra Tompo, salamy Tompo, iao sasanavisy mandrakizay. Ianareo lelanitra ambony rehetra, salamy Tompo, andro rehetra ambony ny lanitra, salamy Tompo, lafika rehetra nataon'izy Tompo, salamy Tompo, nareo masoandro sy volany rony, salamy Tompo, reo korikita mazava ny lanitra, salamy Tompo, reo korehetra ny anga manorana, salamy Tompo, reo tsy hotrefitra sy rivo mahery, salamy Tompo, reo oliafo zay nandro manoro, salamy Tompo, atsika malefaka sy mamirifiry, salamy Tompo, reo rifanala sy andro maraina, salamy Tompo, reo riavana sy atsika mahery, salamy Tompo, reo ranomandry sy noram-panala, salamy Tompo, ialina maizina sy andro mazava, salamy Tompo, ifahazavana sy aizy mikifoka, salamy Tompo, tena mazava sy raho mitatano, salamy Tompo, iao sasanavisy mandrakizay. An'Andriamanitra ny lobe an'Andriamanitra ny asa an'Andriamanitra ny ely an'Andriamanitra ny voninahitra mandrakisa tsy misy fetra. An'Andriamanitra ny lobe an'Andriamanitra ny asa an'Andriamanitra ny ely an'Andriamanitra ny voninahitra mandrakisa tsy misy fetra. Vakiteny masina faharoa, boky Jenezy. Tamin'ny zanandro zany, Andriamanitra nizaha toetra ny Abrahama ka nanao taminy hoe: ry Abrahama o, aro izy, inty aho, dia hoy Andriamanitra, ento ny zanakao ilay laitokana ilay tianao, dia Isaaka, ka mankanesa any amin'ny Moria. Ary rehefa mby any, atero izy osorina dorana eo ambony anankiray amin'ny tendrombohitra atoroko anao. Ny foa maraina koa i Abrahama, na nisy lasely ny ampondrany,
nakaroalahy tamin'ny mpanompo ny araka aminy sy Isaka zanany, ary namaky ny azo atena amin'ny sorona dorana dia niainga nankana amin'ny tany efa nolazain'Andriamanitra azy. Noho ny amin'ny andro fahatelo nanopy ny maso ny Abrahama, ka mbola lavitra ihany izy dia natazana ilay fitoerana, dia nilaza tamin'ny reto mpanompo ny Abrahama nanao hoe, mijanona eto amin'ny ampondra ianareo fa izaho sy ny zaza mikasa ho ery ivavaka, vao niverina eto aminareo indray. Dia nalaina Abrahama ny azo atena amin'ny sorona dorana ka nataony any Isaka zanany, ary ny afo sy ny antsy kosa nentina amin'ny tanany, dia niara-nandeha izy mianaka. Fa hoy Isaka tamin'ny Abrahama reny, dado, dia hoy navaliny, inty aho anaka. Dia hoy Isaka, ny afo sy ny kitay ireto dia efa eto, fa izay zanak'ondry atao sorona dorana kosa no aiza? Hoy navaliny Abrahama, ataon'Andriamanitra izay ahitana ny zanak'ondry atao sorona dorana anaka. Dia niara-nandeha izy mianaka. Noho ny tonga teo amin'ny fitoerana natoron'Andriamanitra azy izy, dia naorina Abrahama teo ny hotely. Nalainy ny kitay azo ary nafato ny Isaka zanany. Napetrany tambolin'ny hotely eo ambonin'ny kitay, dia nanenjitra ny tanany i Abrahama ka nandray ny antsy amonoana ny zanany. Tamin'izay ny antsy tanan-danitra ny anjelin'ny tompo nanao hoe, ry Abrahama, hoy navaliny, inty aho. Dia hoy ny anjely, aza manenga ny tananao amelony zaza, ary aza maninona aza akory, fa efa hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao, sady tsy nanda ianao fa nafoy ny zanakao ilay lahy tokana ho ahy. Ary nanompo maso i Abrahama ka nahita ondralahy anankiray teo voho voasiongotsy ny kiririo-trala tamin'ny tandrony. Dia lasa i Abrahama naka ilay ondralahy, ka io no nateriny ho sorona dorana ho solony zanany. Nataony Abrahama hoe, iaveo iare no anaran'io fitoerana io. Ary avy amin'izany ilay fitenin'olona mandrakandroany hoe, ho hita ihany izany anantendrombohitry ny ave. Ary ny anjelin'ny tompo ny antso an'i Abrahama fanondreny tanan-danitra ka nanao hoe, efa nianienina tamin'ny tenako aho, hoy ny tompo, fa noho ianao nanao izany, sy tsy nanda fa nafoy ny zanakao, ilay lahy tokanao ho ahy, dia anisy soanao aho. Amaro ny taranakao tahaka ny kintany nan-danitra sy ny fasika eny amoron-dranomasina. Ary ny taranakao ahazo vavahadiny fahavalony. Amin'ny taranakao no ahasoavana ny firenena rehetra amin'ny tany, satria nanaiky ny teniko ianao. Izany ary ny teniny tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Vaky masina fahatelo, boky Eksôdy, nalaina tamin'ny toko 4:40. Izao no tenin'ny Tompo tamin'ny Moizy: nahoana no mitary ana amoko ianao? Ilazao ny zanak'Isiraely mba hienga. Ianao manengany tehinao sy maninditra ny tananao eo ambonin'ny ranomasina dia ampisaraka roa azy. Ary ny zanak'Isiraely kosa amaky eo afovoany mandeha tany maina. Ary izaho anamafy ny fony Egyptianina, anarahany azy ireo avy aoriana. Ary ataoko miariary ny voninahitro ao amin'ny Faraona sy ny tafiny rehetra mba amin'ny kalesiny amampitainginy tsiôvaliny. Ka ho fantatry ny Egyptianina fa Tompo aho, rehefa anehoako ny voninahitro i Faraona sy ny kalesiny amampitainginy tsiôvaliny. Dia nifindra nankeo aoriana ilay anjelin'Andriamanitra nandeha teo alohan'ny tobin'ny Israely, ary niala nankeo aoriana koa ny andraona izay nialoha azy. Dia nankeo anelanelan'ny tobin'ny Egyptianina sy ny tobin'ny zanak'Israely izy. Mezina ilan'io raona io, ary ny ilany mazava ny alina, ka tsy mifanatona ny toby roa nandritra ny alina. Noho ny naindry ny Moizy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany, dia noemorin'ny Tompo ny ranomasina tamin'ny rivotra ny fofofo mafy avy anatsinanana nandritra ny alina, ka nataony tonga maina ny ranomasina fa nisaraka roa ny rano. Dia niditra teo afovoan'ny ranomasina efa tonga maina ny zanak'Isiraely, ary zarindrina ho azy ireo eo ankavanany sy ankavian'ny rano. Nanenjika azy ny Egyptianina, ka niditra nanaraka azy teo afovoan'ny ranomasina avokoa ny siovalin'ny Faraona mba amin'ny kalesiny amampitainginy siovaliny. Ary tamin'ny fotoana fiambenana maraina dia nitodika ny Egyptianina ny Tompo tao amin'ny andro afo amantsetroko, dia nandatsaka fangorohorona tao amin'ny tobin'ny Egyptianina. Nataony nitsoaka tamin'ny kalesy ny kodiarany, ka saika tsy afanandroso intsony. Ary hoy Egyptianina tamizay: andeha andositra eo anoloan'ny Israely isika, fa ny Tompo no miady ho azy, mamely ny Egyptianina. Ary hoy ny Tompo tamin'ny Moizy: hainjiro eo ambonin'ny ranomasina ny tananao, ikatona ny rano amin'ny Egyptianina sy ny kalesiny ampitainginy tsiôvaliny. Dia naindry Moizy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany, ka vao nangirana ny andro dia nody tamin'ny toerany andavanandro ny ranomasina. Nandositra ny Egyptianina ka tojo azy, ka dia navariny Tompo tao anatin'ny ranomasina ny Egyptianina. Noho ny nikatona ny rano, dia nanafitra ny kalesy amampitainginy tsiôvaliny mba mitafiky ny Faraona rehetra izay niditra ny ranomasina nanaraka ny zanak'Isiraely. Tsy nisy afanandositra na dia singany ray aza. Ny zanak'Isiraely anefa nandeha tany mena teo ampovoan'ny ranomasina, fa zary rindrina ho azy ireo ny rano eo ankavanany sy eo ankaviany. Koa nivonjeny Tompo ho afaka tamin'ny tanany Egyptianina Israely tamin'izany andro zany, ary Israely nahita fatin'ny Egyptianina teo amoron-dranomasina. Hitan'ny Israely ny tanany mahiry ny Tompo, nasehony tamin'ny namelezany ny Egyptianina, ka natahotra ny Tompo ny vahoaka, ary nino ny Tompo sy Moizy ny mpanompony. Tam'izany Moizy sy ny zanak'Isiraely nanao zao hira zao tamin'ny Tompo: izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Nahita ny herin'Andriamanitra ny vahoak'Israely niaraka tamin'ny Moizy tamin'izy nita ny ranomasina mena, ka nanao izao tononkira izao: hira ho an'ny
Iabe, Iabe, Iabe no anarale, ikalesi ny faraone, natsipy any amiriake. Ira uanyabea kaniseu libuni naini nadiani karaganu masine yawanatini ranulaline nikalesini taanda nisabalini Yaramila maru matanza ke kapiteni papanti ni faraone ile ikatanya milia ke univali na rubu pandalo ira uanyabea kaniseu nibuni naini nadiani kanaganu masine kawanatini yanulalibe ikalesi faraanda isobalini sipitangilase Nagamandito Siani Nugeraju Sireliani Wabarazaju Kita nama heri tumpo Nandi nganire merandile Nifi yandiana nitumpo Namutikire panandevo Ira uanyabea kaniseu nibuni naini Nadiani kanaganu masine kawanatini kanulalimbe ikalesini faraanda isobalini sipitangilase Yabeo manjamanito isiani nugeraju isireliani wakalachaju Andaman tamaeri yabe Simi sinitu damitumpo Andaman kire firenena Sinitsinu nae wanateyanye Ira uanyabea kaniseu nibuni naini nadiani kanaganu masine kawanatini nanulalibe ikalesini faraanda isobalini sipitangilase Yabe manjamanito isiani nugeraju isireliani wakalazaju Boky izay ampaminany. Ny vadinao dia nimpahary anao, ny tompony tafika no anarany, ary ny mpanavotra anao dia ilay masin'Israely, Andriamanitry ny tany rehetra no iantsonao azy.
ohatra ny vadina foy sy trapahorena no ampodian'ny tompo anao, ohatra ny vadiny fahatanorana efa nisaorana hoy ny Andriamanitra. Vetivety foana, kelikely foana no nafoizako anao, fa amin'ny indrafo lehibe kosa no amoreko anao. Tamin'ny firehetany hatezerako no nanafenako vetivety ny tavanao tamiko, fa ampitavana mandrakariva kosa no angorahako anao hoy ny tompo mpanavotra anao. De ho toy ny ilay rano Noe zany amiko no nianiana aho, fa ilay rano Noe tsy ely intsony amin'ny tany, toy izany koa no nianianako fa tsy ho tezitra aminao na handrahonanao intsony aho. Na dia hihataka aza ny-tendrombohitra ka iozongozona ny avona, ny fitiavako tsy mba hiala aminao, ary ny fanekem-pihavanako tsy mba hikorontana, hoy ny tompo ilay mpangoraka anao. Rika laory afotofotony tafio-drivotra tsy manam-pionona no. Indro aho handatsaka ny vatonao amin'ny antimoanina, sy hanorina anao eo ambony safira. Hataoko vato tsy leondoza ny nongonongo mandanao, eskarbokla ny vavahadinao, ary vatosoa avokoa ny manda manodidina anao. Ho mpianatry ny tompo avokoa ny zanakao rehetra, ary ho be fiadanana ny zanakao. Hatao miorina tsara amin'ny fahamarinana ianao, aoka ho lavitra anao ane ny fanahiana, fa tsy manan-katahorana ianao. Ho lavitra anao ane ny fampahatahorana, fa tsy hanakaiky anao izany. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Boky izay ampaminany. Ianareo rehetra zay mangetaheta mankanesa ty amin'ny rano, na dia ianareo tsy manambola aza, avia mividiana vary ka mihinana, avia hividy sambola na takalo hividy divay sy ronono. Nahoana ianareo no mandany vola am'izay tsy hanina sy misasatra am'izay tsy mahavoky? Koa mihanoa ahy ary mihinana zay tsara, ary aoka ny fanahinareo hiravoravo am'izay hanina fi. Hatongilano ny sofinareo ka mankanesa ty amiko. Mihanoa ka aoka ho velona ny fanahinareo, ary hanao fanekena mandrakizay aminareo aho, ka hanome anareo ny fahasoavana nampanantenainy any Davida. Indro izy natsangako ho vavolombelona eo amin'ny firenena, ho mpifehy sy mpandidy ny firenena. Indro ianao hiantso ny firenena tsy fantatrao, ary ny firenena tsy nahalalanao, hidodidody ho eo aminao. Noho ny amin'ny Tompo Andriamanitrao sy ilay masin'i Israely, satria nomeny voninahitra ianao. Mitady avan'ny Tompo dia ny mbola mety ho hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hiala amin'ny lalany, ary ny meloka amin'ny heviny, ka hiverina amin'ny Tompo izy dia hamindrano fo, dia amin'Andriamanitra, fa mamela malalaka izy. Fa ny fievitra tsy fievitrareo,
ary ny lalanareo tsy malalako, teny mariny tompo. Tahaka ny hahavon'ny lanitra noho ny tany, no hahavon'ny lalako noho ny lalanareo, sy hahavon'ny fievotro noho ny fievotrareo. Tahaka ny ranonorana amanoram-panala milatsaka avy any an-danitra, ka tsy miverinany, raha tsy efa mahahenika sy mahaloanaka ny tany, sy mampaniry ny zavatra mitsiry avy aminy, ka mampahazo voa famafy sy mpamafy, ary hanina ho an'ny mpihinana. Toy izany ny teniko izay aloky ny vavako, tsy miverina amiko foana izy, fa mahatanteraka izay tiako sy mahatontosa izay namoahako azy. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Boky baroka ampaminagny nalegna tamin'ny toko 7. Miaino ary Israely nilala ampiainana, manongilany sofina, ianatra fahamalinana. Ahoana sy ahoana nge ry Israely, ity ianao no aty amin'ny tanin'ny pahavalo, ka reraka aty amin'ny tanin'ny firenin-kafa, sy mandoto tena amin'ny maty, ka atao anisan'izay efa tafiditra any amin'ny Seoly. Nandao ny loharanompahendrena ianao, satria raha nandeha tamin'ny lalan'Andriamanitra ianao, dia ho nitoetra tamin'ny fiadanana mandrakizay. Fantaro izay misy fahendrena sy ny hery ary ny fahazavan-tsainy, mba ho fantatrao miaraka amin'izany koa izay misy andro lava sy ny fiainana, izay misy fahazavana ho an'ny maso sy ny fiadanana. Iza no efa nahita ny toerana misy ny fahendrena, ary zovo no efa niditra atao amin'ny firaketany. Tsy misy olona mahalala ny lalany, na mba mamantatra tsara izay sakeli-dalana akory, fa ilay mahalala ny zavatra rehetra no malala azy. Izy no mahita azy amin'ny fahiran-tantsainy, dia ilay nanorina ny tany ho mafy mandrakizay, sy nameno azy ireo biby manantongotra 4. Ilay maniraka ny fahazavana, dia ilay lasa io, sy miantso azy dia manaiky amin'ny ampangovitana izy. Ireo kintana mamirapiratra eo amin'ny fitoerany ka mifaly ery, dia antsoiny ka mamaly hoe, indreto zahay. Dia mamirapiratra amin'ny kafaliana ireo ho an'ilay nahary azy. Izy no Andriamantsika, ary tsy misy hafa mitovy aminy. Nahita ny lalan'ny fahendrena rehetra izy, ka nanome izany ho an'i Jakoba mpanompony, sy ho an'i Israely olo malalany. Raha efa izany, dia niseho teto antany izy, ka niresaka tamin'olombelona. Ny fahendrena dia ilay boky ny didin'Andriamanitra, sy ny lalana maharitra mandrakizay, izay rehetra mifikitry aminy ho tonga amin'ny fiainana, fa izay mandao azy kosa ho any amin'ny fahafatesana. Miverena ry Jakoba, sy mifikira aminy, ary mizora amin'ny fahazavany mamirapiratra. Aza omena ho an'ny hafa ny voninahitrao, na ho an'ny firenin-kafa ny tombotsoanao. Sambatra isika ry Israely eo, fa nanambarana izay sitrak'Andriamanitra. Izany ary ny teny ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Boky ny Esekela mpaminany. Tonga tamiko ny tenin'ny tompo nanao hoe,
ry zanak'olona, ry zareo taranak'Israely, fony izy nitoetra teo amin'ny taniny dia nandoto azy tamin'ny fitondrantena amanasany. Ka naidiko tamin'izy ireo ny fahatezerako noho ny raha nalatsany tamin'ny tany sy noho ny nandotoany azy tamin'ny sampiny vetaveta. Naeliko hoany amin'ny hafa firenena izy ireo, ka nahahako tena amin'ny tany samihafa. Notsaraiko araky ny fitondrantenany amin'ny asa nataony izy. No nimbitany amin'ny firenena nalehany izy ireo, dia nanala baraka ny anarako masina, fa izao ny filazan'olona azy. Ireo no olon'ny tompo avy any amin'ny taniny no ny alany. Ka nangoraka ny anarako masina aho, izay nalainy taranak'Israely baraka tamin'izay firenena nalehany any. Noho izany, lazao amin'ny taranak'Israely hoe, izao nolazainy Tompo Andriamanitra, tsy noho ny aminareo no nanaovako izao ry taranak'Israely, fa noho ny anarako masina izay nalainareo baraka tany amin'ny firenena nalehanareo. Ho amasiniko ny anarako lehibe izay voala baraka, eny amin'ny firenena nanalanareo baraka azy, dia ho fantatry ny firenena fa Tompo Andriamanitra aho. Teny mariny Tompo Andriamanitra, rehefa manamasin-tena ao aminareo, eo masonareo aho. Halaiko avy any amin'ny firenena ianareo, hangoniko avy any amin'ny tany rehetra, ka hampodioko eo amin'ny taninareo. Ho fafazako rano madio ianareo dia hadio. Ny fahalotoanareo rehetra mba amin'ny fahavetavetanareo rehetra, hataoko afaka aminareo. Homeko fo vaovao ianareo, ary hasiako fanahy vaovao ao anatinareo. Ho esorika amin'ny nofonareo ny fo vato, ka homeko fo nofo ianareo. Hataoko ao anatinareo ny fanahiko, ary hataoko manaraka ny fitsipiko ianareo, ka hitandrina ny didiko sy hanaraka izany. Honina eo amin'ny tany nomeko ny razanareo ianareo, dia ho vahoakako ianareo, ary zaho ho Andriamanitrareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Samba kisa, kisa inona, samba kisa mangetayata, ifa marina, nambia maricho, fune di Kristi asisani. Samba kisa, kisa inona, samba kisa mangetayata, ifa marina, nambia maricho, fune di Kristi asisani. Ser fazalian dua rango Ifuka falina ni tumpuku Manggetahe ni tupu di fuku Ilaya damani traveluna Bara urina urenu andusu Isawa nuluna damani cha Zari sakafu Sanare sanarina Zau numbare sakahe pachani Masubunure majamani tu Unifu kumande yawanaki Tanfama hatia unirasana Zana fahini ranya katanduva Iya yametupa jamani cha Gendenya palikwe wanibumba waka Nyatero na hira isaurana Samba kisa, kisa ino Samba kisa mangetayeta Ifa marina, nambia maricha Fune ni Kristi asisani Samba kisa, kisa ino Samba kisa mangetayeta Ifa marina, nambia maricha Fune ni Kristi asisani
Taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havana, moa tsy fantatrareo va fa isika rehetra natao batemy ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batemy ho amin'ny fahafatesany. Koa niara-nilevina tamin'ny batemy ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganany any Kristy ho velona tamin'ny voninahitry ny Rainy no handehanantsika amin'ny fiainam-baovao koa. Fa raha nampiresiny tamin'ny fakantahaka ny fahafatesany isika, dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fatantsika fa ilay olona tranainy ny toetrantsika dia niara-ny fantsihana taminy, mba ho levona ny tena ny fahotana, ka tsy hanompo ny fahotana intsony isika, satria izy maty dia afaka amin'ny fahotana. Fa raha miara-maty amin'ny Kristy isika, dia mino fa iara-belona aminy koa. Sady fantatsika fa rehefa nitsangako velona izy, dia tsy maty intsony, tsy manankery aminy intsony ny fahafatesana. Satria ny fahafatesana moa dia fahafatesana indray maka ny amin'ny fahotana, fa ny fahavelomany kosa dia fahavelomana ho an'Andriamanitra. Ary aoka ho toy izany koa ianareo, no hanao ny tenanareo ho toy ny efa maty ny amin'ny fahotana, fa velona kosa ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, funinaita. Alleluia, wanajamanita. Alleluia, sananangana. Alleluia, aitasuvaluna. Ombantsika mianakavy ny Tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely Masina soratany Masindahy Marka, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Izy koa efa roso ny sabata dia nividy zava-magnitry i Maria Madeleine ndraiky i Maria mamany Jakoba, avy eo koa i Salome, mba handeha hagnostro io zavatra magnitry io ny fatin'i Jesosy. Mbola marandray ny andra, tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandra, roso ireo magnainga abity nandeha tagny ampasagna. Izy koa mbola vopiaka iny andra. Ny fampivolagna ireo tandalana nagnano karaty. Azo veky no irahintsika hagnaposy ny vato amin'ny varavarana ny fasagna agny. Kanefa izy koa fa navy ireo dia nahatazana ny vato, maventy io vato io, efa voaposy tsy tamin'ny plasiny. Izy koa fa niditra tagnatin'ny fasagna tao ireo dia nahita manafila araiky ny tafilamba fotsy diaka nipetraka tadroatin'ny fasagna io kay tetry. Izao koragna nataon'ny tovolahy io tamindreo: anareo aza mavozo aza mataotro, haiko tsara be fa mitady an Jesosy araiky boka Nazareta igny anareo, araiky nofantsiny tamin'ny Siojaliagna igny. Izy igny lahabiny efa nitsangako velogna fa tsy eto eky. Teto boka nametrahagna izy tamizy nalevigna igny. Ke anareo mandehana volagna mpianatra anazy agny ndraiky amin'ny Piera fa izy andeha alohandreo agny Galilea. Agny ireo, agny anareo mahita izy fa ikoragna zegny efa nataony taminareo. Ireo sy magnanga abity nibokaboka tagnaty fasagna nilefa, nangorohoro tandalana, navozo, ary tsy haindreo aby raha koragniny satria navozo loatra. Izany ary nytenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy.
Ry kristianina ava malala, rehefa nangina toresy sika menakavy, tanondrika nandinika ny fahafatesana omaly zoma masina ho isika, dia miatrika ny feritatory alina masina zao no etresika, ankalazasika sahady fa araky ny lazaisika omaly sy nandevona ny Jesosy sika, fa i Jesoa nandevona ny rasy, nandevona ny fahafatesana, ary anisan'izany ity korontana virus ity no nankalazaisika. Ka ny anyty ary dia i Jesoa zay sy nanota nanaiky ho fahotana, ka nandevona n'izay fahotana zay no ankalazaisika ny sangako velona, ka faly mitotorepoka tokoa ary sika fa nandresy ny tombosika. Raha misy asabosy masina miavaka, misy akony manokana ho ansika mianakavy, ho ansika olo raika ziaby, dia ty sabosy masina 2:20 ity. Alina tomaratra soa no fiantsosika ty alina miavaka ity, zay entitsika miandry ny fankalazana manitriketrika ny paka fandalovana, zany hoe ny ala amin'ny fahafatesana, ka mampiditra sika amin'ny fiainam-baovao, lay départ vaovao andraindraisika. Ka ity alina ity aly dia azo lazaina fa mizara efatra, dia ny fankalazana zao alina masina izao manambara ho isika teo ny passage, ny feritatory ataosika miala amin'ny fahafatesana ka miditra amin'ny fiainam-baovao. Ny fizarana voalohany dia ny fankalazana any Kristy fahazavana noho ny fahotana, dia ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Ny Eglizy no tranobe iombonana, ka araky ny hitasika zao dia ty ivelany isika no manomboka ny fankalazana manambara zavadalina izay, ka ny fidirasika ao an-Eglizy ary no manambara ny fidirasika indray amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny famonjena nentin'ny Kristy, noho ny fanavotany Kristy. I Kristy miala amin'ny fahafatesana sy ny aizin'ny fahafatesana no mampiditra sika amin'ny fahazavana, ka izany no mantonga asika ary sy mamelona ziro ao an-Eglizy amin'ny fanomboan'ny feritatory zao, fa miditra miaraka amin'ny fahazavan'ny labozy ny paka mirehitra ho asika, mba hanambara asika fa i Kristy fahazavana no nandresy ny aizina ka mitondra fahazavana amintsika, manazava ny fiainasika. Ka ny fidiratsika an'Eglizy no manambara fa olo raika isika zanak'Andriamanitra mitondra izao fahazavana izao, ka iraina isika ihany koa ary manomboka izao hitondra zay fahazavan'ny Kristy izay eo anivon'izao tontolo zao, zay very ao anatin'ny aizina, very repère ho isika. Ankalazan'ny asabosy masina ny feritatory rehefa maty masoandro, mba hanambarana zay voalaza sika izay, ary maro isika ny tandindona amin'izao fankalazana izao, tandindona manambara an'ilay fandalovana, lay passage miala amin'ny rasy ka miditra amin'ny fiainam-baovao, amin'ny asarana. Sy hoe manao magie sika na manao teatra sanatria, fa araky ny averimberisika rehetra matetika dia fankalazana natao sika, ka sady mahasiaro isika fa noho ny herin'ny fanahy masina dia zary fiainana ho ansika izao fankalazana izao. Ary zay no mahatonga sika milaza fa manana anjara toerana lehibe ny liturgie amin'izao atelona masina izao na verimberisika zay, satria manambara zavatra lalina ireo famantarana zay asongaditsika, manambara n'izay passage fialana amin'ny aizina zay, fialana amin'ny faharavana nentin'ity korontana virus ity,
ka mampiditra asika amin'ny fahazavana, miala amin'ny rasy ka miditra amin'ny sara, miala amin'ny fahafatesana ka miditra amin'ny fiainam-baovao, miala amin'ny sy fahafantarana ny lalakombana ka mandray ny tenin'Andriamanitra izy no manilo asika, ka miala amin'ny fanandevozan'ny fahotana ka tonga zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny batemy. Reny rehetra ireny no famantarana anambara asika n'izao paka ankalaza asika izao. I Kristy fahazavana afo vao ny ziron'ny paka no manambara amintsika fa nitsangako velona i Kristy miala amin'ny aizin'ny fahafatesana ka miditra amin'ny fahazavam-baovao. Afo fahazavana, afo manambara an'izany fiainam-baovao santarin'i Kristy amin'ny paka, mariky ny fandresena izany. Izy no fahazavana ho antsika ka mahatonga asika rehefa miditra ao amin'ny eglizy manambara amin'ny fomba manetriketrika hoe inty ny fahazavan'i Kristy, ary dia miara-mioby isika olo raika ziaby navotan'i Kristy ka samy manambara hoe isaorana ny Andriamanitra, satria samy nandray ny fahazavana isika. Izany no mampiavaka manokana ilay hira antsoina hoe exultete, zany hoe fanambarana, fiobiana lehibe amin'izao alina tomaratra soa. Andin'ny fahafito no milaza hoe o ianao ry alina iny, nahita ilay ninzaly, nofasiny ianao, nofansiny ianao, ilay maty fanandresy ka nitsangako velona, nisambatra ianao amin'ny alina rehetra, o ry alina tsy lovin-jiro izao. Mankalaza anao zahay no izy Kristy fahazavana, manambara fandresena zany io hira manetriketrika io avy amin'ny aizina Kristy ka miditra amin'ny fahazavana, ary dia isika miaraka aminy. Manomboka eto anefa dia isika no zary fahazavana, ko sapasika izany, isika no hoe eove missionnaire, manambara an'izay hazavan'i Kristy izay, mizara izay fahazavana izay amin'ny manodidina isika. Ary zany no mahatonga asika raha niditra tato an-deglizy ny fampizara an'izay jiro izay, ny pretra aloha dia avy eo ny mpiservy ny sy ireo komity ny eglizy, komity paroisialy, ary avy eo ireo komity ray aman-dreny mizara amin'ny rehetra, dia miara mitanjozotra isika ny eny amin'ny hotely ka teny no nanao ny hira fiderana sy fiobinan'ny jiro. Ny fizarana faharoa amin'izao sabosy masina izao dia fankalazana an'i Kristy tenin'Andriamanitra, izay miavaka tokoa ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra amin'ity sabosy masina alin'ny fiaritatory ity, satria vaky teny 8 no arosin'ny eglizy amintsika hodiniana sy ankalazaina mandritra ny fiaritatory, sy hoe teanao vaky teny maro satria miaritory, fa ireo vaky teny ireo dia nisongaina anambarana ny lalana mamakivaky ny fiainantsika sy zarizary ka mahatonga antsika amin'ny fiainam-baovao sy amin'ny fisanganako velona, manambara ny lalana ny diaviny ny vahoakan'Andriamanitra ka natonga azy amin'izao fianakaviam-ben'Andriamanitra izao, dia ny fianakavian-janahary isika ka mahatonga an'izay hoe olo raika sika ziaby, frately tout, ka izay ireo vaky teny 8 ireo, ka izany indrindra no na mahatonga ny fiobiana amin'ny voninahitra alohan'ny famakina ny taratasin'ny masin-Paoly. Mihira ny voninahitra isika amin'izao alin'ny fiaritatory izao, satria Andriamanitra ny tantana asika nandritra ny dia sy ady nataosika nandritra n'izay 40 andro ny karemy izay, ka ho fiombonana amin'ny tanteraka dia miaraka amin'ireo ny eloha lalana sikisika, miaraka amin'ireo olo-masina sy ny anjely manakoako ny fiderana sy ny fanomezana amboninahitra any ny trinité masina, satria miverina ao anatiny isika zay rehetrarehetra, miverina noho ny fahasoavana nentin'ny Kristy, noho ny famonjen'ny Kristy, dia tafaverina indray ao anisan'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra isika, olo raika ao amin'Andriamanitra isika ziaby. Ny vaky teny 4 voalohany ao amin'ny testamenta taloha dia mampasiaro ansika ny alina tamin'ny faharinan'izao tontolo izao,
ny sorona nataon'ny Abrahama ka nahatonga azy ho raibe ny mpino, ny fiampitana ny ranomasina mena ka ny miandriandra ny fahatongavan'ny Mesia, manambara ny fiforoana ny vahoakan'Andriamanitra, ny fanorenana ny vahoakan'Andriamanitra. Ny vaky-teny voalohany ary dia mitantara ny alina voalohany, dia ny alina nisehon'Andriamanitra tamin'izao tontolo izao, sy nisy endrika sady foana ny tany, ny aizina no nanarina, ny asana sy ny fanan'Andriamanitra ny sinenika tambonin'ny rano, mikorontana ny zavatra rehetra tamin'izay fotoana izay. Inona ny zava-misy amin'izao tontolo izao ry kristianina havana malala? Nentiny ity korontana virus ity, korontana koa ny fiainantsika ka mampasiaro ny fahariana ary zay ravaravatra amin'ny fototra ny mahaolona sika amin'izao, ka ny tenin'Andriamanitra di Kristy no nahatonga ny fahazavana, nampisaraka ary nampisy ny lamina teo amin'izao tontolo izao. Ny korontana tokoa ry kristianina hava malala dia oka ho sapasika, fa rehefa misy ny fifangaroan'ny zavatra, rehefa mifangaro ny zavatra dia korontana ny vokatra an'izay, dia hitasika ny zava-misy ankehitriny ary isika olombelona indrindra no miteraka reny fifangaroan'ny zavatra reny, ka aoka ararotsika zao fankalazana ny paka izao ametraka amin'ny toerany ny sirairay, ary ny zavatra sirairay amin'ny toerany ahafahasika miroso amin'izay ady amin'ny korontana virus izay. Ary ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra sika ametraka amin'ny tena toerany ny lamina rehetra. Ny vaky-teny faharoa kosa dia mitantara ny alina, lay alina nisehon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy Sara vadiny, zay fantatra sika ny tantarany, tanteraka tamin'ny Abrahama ny soratra masina. Efa samianitra izy ireo, nefa nomeny Andriamanitra ny Izaia sy ny taranaka maro sy tambo isaina mitovy amin'ny isan'ny kintana. Ireny no manambara fa rehefa miombona amin'Andriamanitra dia sy misy sy ain'Andriamanitra tao. Nanaiky nanao sorona ny zanany Abrahama, fa Andriamanitra no nanaka anazy, ka io no nahatonga ny masinday Paoly nilaza hoe na dia sy misy nantenana azy Abrahama dia noho ny finoana dia nyroso izy. Maro ny zavatra mahakivy antsika, maro ny zavatra manahirana antsika, ka izay indrindra nahatonga ny Papa amin'izao karem'izao nanentana antsika hoe avozy ny finoana, avozy ny fanantenana ranovelona de Kristy, avozy ny fitiavana mibaribary ao amin'ny Kristy nanolotra ny ainy na fon'ny ainy ho asika. Ny vaky-teny fahatelo dia ny alina nisehon'Andriamanitra tamin'ny vahoakany ka nandresen'ny Ezipsianina, ny tana maherin'Andriamanitra no nandripaka ireo izay neritreritra hisakana ny tantarany vahoakan'Andriamanitra, nadripaka nylay matoany ireo Ezipsianina fa niaro kosa nylay matoany vahoakan'i Israely. Aliny fahafatesana ho any Ezipsianina ary iny alina vao nirenesika teo iny tamin'ny vaky-teny fahatelo, fa Andriamanitra kosa nanavitra ny vahoakany, ny vahoakan'i Israely. Alina nanehon'Andriamanitra ny voninainy tamin'ny Faraona, zay tady andripaka ny vahoakan'Andriamanitra, ka naripaka Andriamanitra izy ny tafiny mban'ny kalesiny ampitaingy soavaly tao amin'ny ranomasina mena, fa ny vahoakan'Andriamanitra kosa dia tafita soamasara teny amin'ny tany maina. Ka izay no natonga any Moizy nanao ny tononkirany ka ary nanambarany amin'ny vahoaka rehetrarehetra fa hitanareo zao ny tana maherin'Andriamanitra, nasehony tamin'ny namelezany ny Ezipsianina ny voninainy, ka natahotra ny tompo ny vahoaka ary ny tompo sy Moizy mpanompony. Ary zay koa ny tiany Eglizy ho sapasika amin'izao andro zay manjombona tokoa amin'sika, satria maro ny zavatra mifaovaovao, aliny paka fandalovan'ny tompo izany. Ka izay indrindra io vaky-teny fahatelo amin'ny bokin'ny Exode io dia nambaran'Andriamanitra fa miaraka amin'ny vahoakany mandrakariva izy ary manafaka ny vahoakany amin'izay mamatipatotra rehetra ka matoky arisika, fa ho alan'Andriamanitra amin'izay mamatipatotra sika koa amin'ity korontana vilosy ity, ka iroso
amin'ny fiainam-baovao anao départ vaovao sika na de eo azany tany hevitra zay sy maintsy novakivakin'ny ny vahoakan'Andriamanitra sy zay tany hevitra zay no asaraka amin'Andriamanitra. Ny vaky teny faefatra indrindra sy nireo tony mandra-pahatonga ny voninahitra dia mankalaza ny anjara toeran'ny fiainana ao amin'Andriamanitra, lay nlazaisika hoe namorona n'Andriamanitra ny vahoakany, zany hoe ahatonga azy ho eglizy fianakavian'Andriamanitra, zany fialana amin'ny rasy ka mampiditra amin'ny fiainam-baovao. Ary io no ambarany Isaia mpaminany hoe atao miorina tsara amin'ny fahamarinana ianao, oko lavitra anao ny fanahina fa sy manan-katahorana ianao, ho lavitra anao any ny fampatahorana fa sy anakaiky ianao izany. Io ny sotran'Andriamanitra amin'ny vahoakany, satria sy Andriamanitra lavitra no Andriamanitra sika, Andriamanitra ny vahoakany fa Andriamanitra miara-dalana aminy, Andriamanitra tia sy mangoraka ary eo anivon'ny mandrakariva. Zay no Andriamanitra ny Israely ary zay koa no Andriamanitsika, ka na de eo aza ireny fotoana sarotra ireny dia eo izy, ary zay ny antondiany Jesoa ety amintsika, ka ambarany vaky teny fahadimy indrindra, ka anasan'Andriamanitra sika amin'izay fahavelomana ao amin'izay, ka omeny ny fanahyntsika mba ho velona mandrakariva ary ho vonona izy anao fanekempihavanana vaovao ampiadana sika, ka ho indrindra izy milaza amintsika hoe mankanesa ty amiko meno ahy, ka oko ho velona ny fanahinareo ary anao fanekena mandrakizay aminareo aho. Io no afatra ao amin'ny vaky teny fahadimy. Manohy izany ny bokin'ny baroka amin'ny vaky teny fahasaota fahenina, fa raha miombina amin'Andriamanitra isika dia anana ny fiainana vaovao, mizotra amin'ny fahazavana ny fiainana izay miombina amin'Andriamanitra, ka na dia maro aza ny ezina manodidina, izy manana ny hazavan'i Kristy ary dia zany ny atao hoe paka. Zany ny dikany paka ho ansika, Andriamanitra mampiombina antsika aminy ka ho tonga vahoakany tokoa isika, satria anana fo vaovao ary anana fanahy vaovao, araka ny ambaran'ny bokin'ny Ezekiela mpaminany amin'ny vaky teny fahafito. Omeko fo vaovao ianareo ary asiko fanahy vaovao ao anatinareo, esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo, ataoko ao anatinareo ny fanahiko ary ataoko manaraka ny fisipika ianareo, ka hitandrina ny didiko zay naraka izany. Onona eo amin'ny tany nomeko ny razanareo ianareo, dia vahoakako ianareo ary zaho Andriamanitrareo. Fitian'ny masinday Paoly zany rehetra zany ao amin'ny taratasiny ho an'ny Romanina, ka nambarany fa ny batemy no azo lazaina fa fantaterahana an'izany rehetra izany, ary sambatra isika fa tanteraka amintsika reo ambarany vaky teny fito mialoha izay, ka tanteraka ao amin'ny masindaha-Paoly amin'ny vaky teny fahoity, ka ho indrindra i masindaha-Paoly manambara sy mamitina izany rehetra izany. Ry kristianina hava, moa sy fantatrareo fa isika rehetra natao batemy ho amin'ny Kristy Jesoa dia natao batemy amin'ny fahafatesana, koa niarany levina tamin'ny batemy ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy ho velona tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika amin'ny fiainam-baovao tokoa. Ka tanteraka izany tamin'ny Jesosy nitsangako velona ambaran'ny evanjely sy ilay alleloia zay nirahasika ankalazasika ny voninahitry ny ray zanaka sy fanahy masina sy ny voninahitry ny trinité masina zay anevisika amin'izao taonaby taonany marika izao, dia ny fahitana ireo zay nandeha tany ampasana, ireo vehivavy masina, i Marie Madeleine sy ilay Marie anankiray any Jesoa, ary anambarany amin'izy ireo tamin'ny alalan'ny anjely hoe aza matahotra ianareo, fantatra fa mitady an'i Jesoa zay nofantsina tamin'ny hazo fizaliana nareo. Sy ato izy
fa efa nitsangako velona araky ny efa nolazainy mandehana aingana milaza amin'ny mpianany fa efa nitsangako velona avy any amin'ny maty izy ary indro ielohanareo any Galile izy any no ahitanareo azy. Izany ary fa efa nilazaiko ianareo zay. Izy ireo vehivavy nandeha tany amin'ny fasana no vavolombelona voalohany amin'ny fisanganako velona, ary izay no ankalazay isika tamin'ireo vakiteny ireo. Ilay nitsangako velona i Kristy no velona ka mahatonga asika velona miaraka aminy, no ankalazay sika amin'ny fizarana fahatelo i Kristy rany velona sy fiainana, ny felana amin'ny fahafatesana ka hidirana amin'ny fiainam-baovao miaraka amin'Andriamanitra no hahatonga asika ho velona ao amin'ny Kristy sy hitoerany ka hamokatra be. Izany no ankalazantsika amin'izao fizarana fahatelo izao, ankalazantsika ny Jesosy Kristy loharanonaina ka mahatonga ankalazantsika ny sakramenta loharano sy fototry ny fiainana kristianina de ny batemy. Lay batemy ahatonga asika olom-baovao tokoa ao amin'ny Kristy, ahatonga asika tokoa hoe missionnaire, ary izany no mahatonga asika manavao ny tokotany batemy anio anambara asika nizay safidy tiana asika izay, ka naheo aza ny zavatra mandrivotra asika, ny fakapanay mandrivotra asika de mifikitra amin'ny Kristy sika ka zary eglizy olona velona noho ny batemy. Mila misakafo sahaza azy tokoa ny olom-baovao, ary iriana ihany koa izarany sakafo amin'ny manodidina azy, ka izany no mahatonga asika miditra amin'ny fizarana fahefatra izay teo sika nanambara ny rano Kristy loharanonaina. Eto kosa sika dia manambara ny Kristy mofinaina mamelona asika, mamelona an'izao tontolo zao, ary ahatonga asika ho tabernakla velona miaraka amin'ny Kristy tafasangako velona, mizara n'izay mofinaina mizara ny ain'Andriamanitra eo anivosika, manala an'izao tontolo zao ihany koa amin'ny fifandraisana sy zarizary teo aloha isika, araky naverimberisika nandritra an'izay karemizay, ka noho ny fiombona asika amin'ny Kristy mofinaina namonjy an'izao tontolo zao dia anasara ny fifandraisasika amin'Andriamanitra isika, ny fifandraisasika samy olombelona sy amin'ny tontolo iainana, ka miverina amin'ny lony ny zavatra eto. Ka izay no mahatonga asika hoe paka fahariana vaovao mitondra asika amin'ny départ vaovao. Zany ny atao hoe miara mitoetra amin'ny Kristy isika sy toerany ka mamokatra be. Ary zay tokoa no andrandray sika amin'izao paka izao, ka ifampizara asika fiarabana sy firarisoa, ka ho lavitra asika ny ireo fahotana manapotika asika, fa mba hanjaka kosa ny fahasoavana desinina, fa ny fitiavana, fanantenana, fihavana, fifankatiavana ao anatin'ny fahamarina, ao anatin'ny fampanjakana ny rariny sy ny isiny, amin'ny alalan'ny fikasana ny soiombona, ka mitondra ny tena fiadanana marina zay fampizara asika amin'izao paka zao, vokatry ny fifandraisasika vaovao ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny olombelona ary amin'ny zavaboary. Anova iova isara ary noho izany ny fifandraisasika, ary izay no mahatonga asika olo raiky sika ziaby frately toty, ka ho vokatra an'izay dia missionnaire vita batemy sika, ka iraina tabernakla velona eo anivon'izao tontolo zao. Tanteraky izany raha mitoetra ao amin'ny Kristy sika sy toerany, ka engany izao fankalaza sika ny alina masina sabosy masina, ny feritatory zay nandalina sika ireo famantarana maro sy tandindona maro manambara ny passage, zany hoe fandalovana, miala amin'ny rasy ka miditra amin'ny tsara, miala amin'ny fahafatesana ka miditra amin'ny fiainam-baovao, miala amin'ny maizina ka miditra amin'ny hazavana. Anova tokoa
ny fifandraisansika amin'Andriamanitra ka ivelona ny mahazanak'Andriamanitra isika ka hanavao ny fifandraisansika amin'ny zavaboary. Zay midikany hoe changement radical de comportement. Io fifandraisana io zany lay fitondratena sy maintsy izay mitaky fiovampenitra mahahery-vaika ka anovasika safidy matotra de i Kristy, ary zay no navozisika tamin'ny toko tamin'ny batemy. Ka io fanavozana ny toko tamin'ny batemy io sy mikombona fa mivelatra ary maniraka sika ahatonga sika UEOV missionnaire vita batemy ka iraina tabernakla velona engany Kristy tafasangano velona ary anily ny fiainasika ka ho fahazavana ho an'ireo manodidina sikisika ho rano velona ho an'ireo kivy ary fitiavana sy misy takalo ho an'ireo zay sahirana. Ka raha misy firariana ary amin'izao paka izao de mirary paka masina ho asika isika, masina ny paka sika raha eo anivon'ny fiainasika sy ivon'ny fiainasika i Kristy nandesiny rasy. Masiny Maria sy masinay Josefo mivavao anay mba ho depart vaovao tokoa izao paka izao ho anay rehetrarehetra. Misodrano anareo ao mba ho paka masina tokoa izao paka izao ary mivavao an'ity mpanomponareo aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry.